Taranja totondry nitaterahana nanomboka ny zoma teo ny farana itolakandro ihany koa ny fiadinan'ny tompontakany Madagasikara mpanao ady totondry maheriny 20 avy amin'ny ligy paritra 10 no niatrika izany fifaninanana izany nambaran'ny filohan'ny fédération fa dia niakatra ny avy teknika ny mpitratroka avy any amin'ny faritra. Mpandray anjara miisa 20 teo avy amin'ny ligy paritra 10 no tonga niatrika ny fiadinan'ny tompontakany Madagasikara eo amin'ny taranja ady totondry. Nanomboka ny zoma teo ka ny farana itolakandro io tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Azo lazaina fa dia niakatra ny avy teknika n'ireo mpitratroka avy any amin'ny faritra raha ny fanazavana nomeny ny filohan'ny fédération Rabarso Hermamy. Atsimo andrefana automatratra amorony mania ao ihany koa itasy efa tena sambotroko daholo zany zao a ligy rehetrarehetra na isofy aza vo tamin'ity voniditra hitanareo amefa nisy nanao demi-finale izy ka zay zany tiako tenenina hoe enjana be ligy championnat national tia reo le boxeur international anay tsy nampanaovina aloha fa reo le boxeur avovoy elita vo isongotra mihitsy zany no manao Mpandray anjara avy eo zay a zay la zay champion eto zany équipe nationale be fa ny équipe nationale tsisy Mpandray anjara anao match de défi zay avy eo ka ahita tondronay nareo am'izay hoe izy ny tena sangany a ho ao amin'ny équipe nationale malagasy ny antony de misy hoe menimenina kely ihany ny liginay ny antony tsotra fotsiny tian'le ligy ihany koa le anazy vedetin-dreo mba azo médaille kanefa ny izy amin'ny tsaratsara koa mba hisongotra ve le tanora théorie sa ho lakamohan'le théorie ihany. Toy izao ary ireo vokatra tonga eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao satria dia mbola ao anatin'ny famaranana tanterakatsika amin'izao. Teo amin'ny sokajy jeune fille dia Ravelonjanahary Vatosoa avy eto Analamanga no voaositra tompontakany Madagasikara rehefa nandresy ny Antanarina Clara latsaky ny 27 kilao. Teo amin'ny latsaky ny 15 kilao dia Ratovoary Somiora fanantenana avy eto Analamanga ihany no tompondaka rehefa nandresy ny Anjara Marizina avy any Antsinanana. Teo amin'ny jeune garçon kosa indray dia Rakotondririna Bienvenue latsaky ny 20 kilao no tompondakany Madagasikara nandresy ny Razanamavy Jocelyn avy any Atsimondrevana. Ary teo amin'ny latsaky ny 15 kilao dia avy manana Émile Donatien avy any Atsimondrevana tompontakany Madagasikara rehefa nandresy ny Rakotondririna Tina Fabrice avy eto Analamanga. Imarabe Alexa Bertin avy any Atsimondrevana nandresy ny Arezafindraletsy Adrien avy any Vatovavy Fitovinany latsaky ny 15 kilao. Ary teo amin'ny latsaky ny 9 kilao dia voaositra tompontakany Madagasikara ranay voary manana Masina Ambinina avy eto Analamanga rehefa nandresy any Rabenirina Tolojanahary avy any Antsinanana. Izay aloha zany no vokatra tonga eto am-pelantanana amin'ity faninanana ity. Fanandritra ity fiadinan'ny tompontakany Madagasikara ity ihany koa no nanantanterahana ny fivorimbe ara-potoana ny fédération. Nivoatra tao anatin'ny fivoriana izany fa dia nisy ny mpikambana roa voasazy tao anatin'ny fédération malagasy ny taranja ady tondry dia ny filoha lefitra faharoa avy any Mahajanga sy ny mpanazatra ihany koa zay niezaka ny nanao ny fanakorotanana tao anatin'ny fédération ka dia izao nandray fanapahan-kevitra izao ny fivorimbe ny amin'ny tsy mahazo mikitika ny taranja ady totondry izy mirahalahy reto mandritra ny fotoana tsy voafetra. Nanambara ihany koa ny filohan'ny fédération Rabarso Hermamy fa dia tsy hanova ny mpikambana ao anatin'ny komity mpitantana izy fa dia hitazona hatrany Andriamatoa Zeze Bosco filoha lefitra mandritra ny fotoam-piasana olympique.